tompony ndray mandreny mpitandrina Rakotondramanana Charles izay avy any Montpellier hitondra ny tenoantsika androany. Ary arak'izany hoe fanakalozana pilipitra zany dia ny mpitandrina Andriamiandra Élysée dia any Clermont-Ferrand no mitondra androany. Alahady ihany koa natokany fiangonana anatanterana ny fehem-pihavanana amin'ny rahavavitsika Randriamananjara namoy ny raitapo aminy. Ary alahady indrindra koa hibanjinantsika ny loha hevitra manao hoe faharetana ao amin'ny finoana. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Andeha nantona ny Tompo isika ka iretona ny Salamo 5:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Aorianan'izay dia ataontsika ny fihirana 5:20 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Avy aoka isika hiobo ho an'i Jehovah, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo ny fifaliana ho azy amin'ny hira isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambonin'Andriamanitra rehetra. Eo an-tanany fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa izy no nanao azy. Ary ny tany maina dia ny foron'ny tanany. Avy ka aoka hiondrika sy hankoka isika, aoka isika handohalika anatrehany Jehovah mpanao antsika. Amen. Andriamanitra masina ianao ka derainay amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra be fanetretena manantona sy miantso anay zanakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mahagaga sy matahotra ny asanao Andriamanitra. Andriamanitra tompo sy mpahary ny teninao no naharianao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra be voninahitra ianao, ny hery rehetra sy ny fahalebiazana dia ho ampelantananao na ny an-danitra na ny ety ambony tany. Tsy misy toanao Andriamanitra, tsy misy azo ampitahaina amin'ny herinao sy ny hatsaranao, ary izany indrindra ianao Tompo. Asandratray ny anaranao satria Andriamanitra matoky amin'ny teninao ianao, tsy miova an'io ary mandrakizay. Mino izay ry Andriamanitra Tomponay eo, fa manandrika eto ianao ary ka ny teny fikasana nataonao. Raiso ny saotra sy ny haja-terinay ho anao, raiso ny fankalazainay sy ny fahalebiazanao sy ny fideranay ny anaranao be voninahitra satria mendrika izany loatra ianao. Kotahito Tompo Andriamanitra izao fanompom-pivana izao mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao sy ho fampandrosoana eto vahoakanao. Atreo sy hamasino amin'ny alàna fanahinao masina ary izahay
mba ho totosa araka ny sitraponao izao fotoana izao amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Iko anareo dia oloka ianareo ary izao kosa ho Andriamanitrareo. Ry havana malala, ino ampanajana ary eritrereto lalina ireto teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao. Hoy ny Tompo, ary eo avokoa ny fahalotona sy ny fahalemem-panahy rehetra, raisa amin'ny fahalemem-panahy ny ambolen'Andriamanitra ao anatinareo sady mahavonjy ny tenanareo. Aoka ianareo mpanatanteraka ny teny fa tsy ho mpihainy fotsiny ka mamita tena. Eo ampisaitsaina izany tenin'Andriamanitra izany isika dia ataontsika ny hira efa voatondro. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, raha nambaranao taminay ny sitraponao dia mahatsiaro menitra sy mangahy izahay, satria mbola mifikitra ary mbola miainao anatin'ny fahalotoana izahay. Tsy nihaino ny feonao izahay, tsy mba hainay ny tahirin'ny teninao dia ilay teny fitiavana. Naleonay ny manokatra ny fonay mifakampanahy n'izao tontolo izao sy ny mihaino ny feon'izao tontolo izao, hany ka tsy hainay ny nanatanteraka ny sitraponao ary namitaka ny tenanay. Ankehitriny mifona aminao izahay noho ny tsy fananay finoana marina miorina amin'ny Kristy ka tsy hafanay mandresy ny rehaka izao tontolo izao. Tompo, misaotra anao izahay fa mpihaino vavaka ianao sady mpamaly vavaka ihany. Sarome eo ambanin'ny fahasoavanao izahay ary avozy ny fanahinay. Miaraka ny fiangonana. Rehefa famonjam-po mitanao izahay mamena medikay Amen.
amin'ny aiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa na izay mibebaka marina raha izao mpitsanganana amin'ny finoana izao teny famelan-keloka izao. Tsangana ny fiangonana. Fa hoy ny Tompo, ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofy ianareo. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, vao avela ny eloko leo noho ny anaran'ny masina. Amen. Tonga eo amin'ny 10 minitra ny tanora sy ny ankizy isika ko mangataka ny tompona anjara mba hiakatra ety. Ao anatin'izany dia ataontsika ny hira 127 ny andinin'ny fahatelo. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur de nous donner cette possibilité de nous réunir en communion ici, Seigneur, dans ta maison pour ce culte. Nous remettons entre tes mains le moment qui va suivre, que seule ta vérité, Seigneur, venant de ta parole, puisse être proclamée. Au ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes aussi. Je m'excuse d'avance, j'ai une petite extinction de voix, donc il est possible que je puisse
toussé à certains moments. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire ensemble Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le thème du partage d'aujourd'hui sera sur la persévérance dans la foi. Jésus a utilisé cette parabole pour apprendre à ses disciples à ne jamais abandonner, à persévérer dans la foi, dans la prière. Jésus sait et nous montre que ce monde est empli d'injustice, de tristesse, de déception, de persécution, et plein de raisons et de situations qui peuvent nous faire perdre espoir et espérance. Mais une vie attachée à la présence et à la justice de Dieu nous permet d'encaisser toutes ces choses-là, toutes les choses que ces mauvaises choses, entre guillemets, que la vie nous réserve. Je vais faire une petite remise en contexte par rapport à l'histoire de la veuve. Alors pour les plus petits, pour info, une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari, donc dont le mari est décédé. Selon la loi de Moïse, les veuves étaient traitées particulièrement à cause de leur dépendance vis-à-vis des hommes. Suite au décès de leur époux, une veuve était laissée à la charge de ses proches et plus particulièrement de son fils aîné. Une veuve à l'époque, ne pouvait donc pas défendre simplement ses droits toute seule. Elles étaient marginalisées de la société. Donc pour les plus petits, quand je dis marginalisées, c'est mis de côté, mis à l'oubli dans le monde, on va dire. D'accord ? Et historiquement, très important, les veuves à cette époque étaient souvent victimes d'oppression, d'injustice, de violence et de fraude. Mais pour la veuve de la parabole de Jésus, cela ne l'empêchait pas de rechercher la justice malgré sa situation. Cette veuve est un modèle de résilience et de persévérance dans la prière pour les justices et pour les disciples et pour nous. Nous voyons là de nos jours au niveau de la société, c'est de plus en plus tendu. On voit beaucoup de conflits entre le peuple et le pouvoir en place. On voit des manifestations pour tout type de causes, de l'écologie, l'injustice sociale, le racisme, le sexisme. Au final, chacun défend sa propre justice. Et nous l'avons vu, nous le voyons surtout à Paris en ce moment. Les grèves et les manifestations amènent à beaucoup de violence, du désespoir. Et beaucoup ne font plus confiance au système de la justice actuel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons et nous avons confiance en notre Père, en la justice de notre Père, et nous savons que c'est lui qui apporte justice, la vraie justice sur terre, et qui apporte la réponse à nos prières. Le juge dans la parabole ne représente pas Dieu, c'est une personne injuste qui, dans un premier temps, n'en a rien à faire de la veuve et de ses revendications et de ses réclamations. Par son propre intérêt, au final, il finit par lui donner raison. Mais c'est vraiment par son propre intérêt, parce qu'elle lui cassait la tête, quoi, vraiment. Et Jésus nous dit ainsi dans sa parabole que si un juge aussi injuste a fini par écouter la veuve persévérante et insistante, à plus forte raison, il tendra son oreille et sa main puissante envers ses enfants qui réclament son intervention.
Donc, comment persévérer dans la prière sans jamais se décourager? Je reprends le verset 1, tout simplement. Et ce, individuellement, dans sa relation quotidienne avec Dieu. Quand je parle de prière, c'est prière de remerciement, de repentance, d'adoration. Des prières tout simplement de conversation avec Jésus, quoi. C'est des prières qu'on doit avoir tout au long de notre journée, même si ce n'est pas facile, bien sûr, hein, vu qu'on est très très distrait, on peut être très distrait dans notre quotidien. Mais c'est un processus, hein, on se rapproche continuellement de Jésus. Donc je parle individuellement, mais aussi en communion avec nos proches, en famille, avec notre famille en Christ, dans l'Église, nos amis. Et pour finir, tout comme, je pense qu'on a souvent vu cette image dans des vidéos, dans des passages. On voit des athlètes olympiques qui finissent blessés en plein milieu de leur marathon. Mais on voit qu'ils continuent quand même. Ils continuent à s'accrocher, malgré tout, même s'ils finissent derniers. Ils s'accrochent pour finir la course. Et nous sommes appelés à faire cela, mais dans la prière, dans notre marathon, sur le chemin de la sanctification. On peut parfois être déçu en se levant de voir que Dieu n'a pas répondu au jour le jour à telle promesse ou à telle demande. Mais soyons reconnaissants en nous levant déjà chaque jour, car nous avons une nouvelle opportunité chaque jour de pousser nos prières de réclamation envers Dieu. Évidemment, nous sommes humains, nous allons échouer. Dieu s'attend à ce que nous échouons dans notre chemin, à ce que nous chutons, à ce que nous doutions, mais c'est normal. Sachant que nous devons savoir qu'avec Dieu à nos côtés, la bataille n'est jamais vaine, même si nous la perdons. Et parce que grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous avons une victoire éternelle qui nous attend dans la vie à venir. Je vais finir par enchaîner quelques versets dans 1 Thessaloniciens, dans Psaume 57, dans Romains 8, dans Romains 5, dans Psaume 37. Je vais les enchaîner. Au nom de Jésus, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi, en ma faveur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Amen. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions encore, nous te rendons gloire, Seigneur, encore pour ce moment que tu viens de nous donner. Seigneur, si j'ai pu dire des choses qui étaient totalement à l'encontre de ta volonté ou de ta vérité, je te demande de me châtier, Seigneur, et faire que ta vérité encore puisse être proclamée, Seigneur, ici même. Et si c'est ta vérité, Seigneur, si c'est réellement ta parole que j'ai pu partager, alors fais que la graine qui peut être plantée dans le cœur de tout un chacun, y compris moi, Seigneur, puisse porter ses fruits en nous et autour de nous. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana amin'ny mivavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, isika koa mangataka ny tompona anjara hiakatra etỳ ary dia ataontsika ny hira efa voatondro. Mbola hiara hivavaka isika.
ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay satria mbola tafavory eto indray amin'izao maraina izao. Idera ankalaza hanome voninahitra ny anaranao. Indrindra Tompo amin'izao fankalazana ny isan-taonany sampana vehivavy kristiana zao. Ankehitriny Tompo, tonga amin'ny fotoana izay andraisanay ny teninao izahay. Koa dia mangataka ny fanahy masinanao, Tompo, hanamasina ny teny, ary koa hanokatra ny fo amam-panahinay, ahatonga anay fantoka tsara amin'ny teninao. Ary mangataka koa Tompo zahay ny andraisanay ny teninao ao am-ponay, hiboboka manjakariva toy ny rano velona. Ary ireo mpanomponao izay hitondra ny teny koa Tompo dia tafio ny fanahy masinanao, tendreo ny lelan'izy ireo Tompo, ahatafita izay tianao ambara aminay. Koa mitenena Tompo, fa vonoka hiainanao zahay mpanomponao. Amin'ny anaran'ny zanakao ilay tokana dia Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany. Saotra Tompo, amen. Iara-maki ny tenin'Andriamanitra tsika, izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Izany dia vakitsika amin'ny dikateny iombonana amin'ny anaran'ny Tompo. Indray alina dia niseho pahitany Paoly ka nilazan'ny Tompo hoe: aza matahotra fa mitenena hatrany ary aza mangina fa momba anao aho, ary tsy misy olona afaka hiazona anao mba hampahoriana satria vahoaka maro no voatokana ho aho amin'ity tanàna ity. Nitoetra heritaona sy tapany tao Korinto i Paoly ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olona. Fony Galiona no gouvernoura tany Akaia, dia niara-nioko namely amin'ny Paoly sy ny Jiosy. Niara-nioko namely amin'ny Paoly ny Jiosy ary nitondra azy teo amin'ny fitsarana ka nanao hoe: mitaona ny olona anaraka fivavahana fanohitra amin'ny lalàn'i Mosesy io lehilahy io. Efa andeha hiteny indrindra Paoly no nilaza tamin'ny Jiosy Galiona hoe: ry Jiosy, raha momba ny hoe eloka be vava na zavatra ratsy natao dia vonika ianareo aho, fa raha voambolana sy anarana ary lalànareo manokana no hiadinareo hevitra dia rarahanareo, fa za tsy te hitsara amin'izany. Dia norohan'ny Galiona hiala teo amin'ny fitsarana ny Jiosy, fa nosamborin'izy rehetra kosa i Sostena, lehibe ny sinagoga, ka nokapohana teo alohan'ny fitsarana, nefa tsy nisy nahoan'ny Galiona izany. Mbola tafajanona elaela tao Korinto i Paoly. Avy eo dia nanao velomany havana izy. Nanao velomany havana iray finoana izy ka niondrana nakany Syria, niarahany Priscilla sy Aquila. Talohan'ny iondranany dia niaratra volondoha tao Sekrea i Paoly satria nisy voady nataony, ary tonga tao Efeso izy dia nandao azy mivady i Paoly ka nakany amin'ny sinagoga ary nifanakalo hevitra tamin'ny Jiosy. Amen. Mbola hotohizantsika ny vakiteny izay hita ao amin'ny epistiliny Romanina toko 9 andininy 4 ka hatramin'ny 13 amin'ny dikateny dième. Romanina toko 9 andininy 4 ka hatramin'ny 13. Eny, efa voavonjy isika, saingy mbola mifanantenana. Ny mahita izay nantenaina dia tsy manantena intsony, satria izy no mbola nantena izay zavatra efa hitany, fa raha manantena ny tsy hitantsika isika dia miandry ampaharetana. Toy izany koa no hanampiany fanahy masina antsika amin'ny alementsika,
satria izay vavaka araka ny tokony ataontsika dia tsy fantatsika akory, fa ny fanahy masina no mivavaka ao antsika amintsento tsy ayambara amin'ny teny. Ary Andriamanitra mahita ny ao am-po no malala izay fironan'ny fanahy masina, satria arak'izay irian'Andriamanitra no ivavahan'ny fanahy masina ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Fantatsika fa Andriamanitra dia tsy miasa hahatonga ny zavatra rehetra hasoa ny olona tia azy, dia ny olona natsony araka ny fikasany rahateo, satria izay novidian'Andriamanitra meloa dia voatendry rahateo ka hitovy endrika amin'ilay zanany mba hahatonga ny zanany ho lay matoa mananjandry maro. Izay voatendrin'Andriamanitra rahateo dia natsony koa, izay natsony dia nekeny ho marina koa, ary izay nekeny dia marina ho nomeny voninahitra koa. Koa inona ary mbola olazaintsika eo anohan'izany raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Iza ilay tsy mandala ny tenany zanany ka nanolotra azy ho famonjena antsika rehetra? Moa ve izy tsy hanome antsika maimaim-poana ny zavatra rehetra miaraka amin'ny zanany koa? Faranantsika ny famakiana ny teny, mialohan'izany dia angatana mba hitsangana. Filazantsara araky ny Matio toko 10 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Matio toko 10 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'ny Tompo. Indro aho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan'ny amboadia. Noho izany, aoka ho malina tahaka ny biby lava ianareo, ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Mitandrema fa atolotry ny olona ampitsara isan'ny tanàna ianareo, sady ho kapohiny any amin'ny sinagogany. Ary ho entina eo anoloan'ny mpifehy sy ny mpanjaka noho ny mampianatra anareo, mba hijoroanareo ho vavolombelona manambara ahy eo anatrehan'ny jiosy sy ny hafa firenena. Fa raha atolotry ny olona ianareo, aza manahy izay fomba hitenenanareo na izay teny holazainareo, satria omenanareo eo no eo ihany izany teny holazainareo. Tsy teny avy aminareo no holazainareo, fa teny avy amin'ny fanahy masina irahan'ilay rainareo. Isy olona hanolotra ny ray-tampo aminy ho vonoina. Isy raim-pianakaviana hanolotra ny zanany ho vonoina, ary isy zanaka hanohitra ray aman-dreny ka hampanameloka azy ho faty. Ho alan'ny olona rehetra ianareo, satria miandany amiko, fa izay aharitra hatramin'ny farany dia ho voavonjy. Raha enjehina amin'ny tanàna anankiray ianareo, dia mandosirany amin'ny tanàna hafa. Eny, lazaiko marina aminareo, fa tsy ho tapitra voatetinareo akory ny tanàna eto Israely, dia ho avy ny zanak'olona. Amen.
Tompo ndreto ny vahoakanao, mangetaheta teny mamy avy aminao, mangetaheta fahasoavana avy aminao, tsy manana ambara amin'izy ireo zay tompo. Fa ianao no angatanay hiteny aminay, hiteny amin'izy ireo, ary zay zavatra ambaranay dia teny zay apetrakao eo amin'ny molotray. Koa mitenena tompo fa miaino ireto vahoakanao. Amen. Ry havana malala, rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo. Ampitomboina lalandava ao atsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tena faly tokoa ny fonay mahita anareo ankehitriny, mirana izay mahita anareo manatrika ary miala mifaly amin'izao fety lehibe zao dia nisa taona ny sampana vehivavy kristianina. Ny sampana dia taratry ny fiangonana ihany. Raha mandroso ny fiangonana dia miroborobo ny sampana. Ary raha tazana fa mihetsiketsika ny sampana dia hita taratra amin'izany ny fihetsiketsehan'ny fiangonana. Zany ny zavatra tsapa eto am-pamangina anareo vahoakan'Andriamanitra eto Toulouse. Fiangonana mihetsiketsika, fiangonana mandroso. Sampana vehivavy mihetsiketsika, sampana vehivavy mandroso. Satria taona maro no nidiavina, ny fandimby, ny andro sy ny volana. Nisy ny fitsapana, nisy koa ny fifaliana, ny famadibadika teny ny tsara sy ny ratsiratsy io koa. Nefa matoa tahaka izao ny sampana vehivavy kristianina dia satria naharitra tamin'ny fanompona. Matoa tahaka izao ny fiangonana eto Toulouse dia satria naharitra tamin'ny fanompona. Ary izany no lohateny, lohahevitra zay ambarantsika androany, holazaina amintsika rehetra androany dia izao, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ny faharetana amin'ny finoana antoko ny fahaveloman'ny fiangonana. Fantatsika dikany hoe famonjena, zavatra zay mampiasa saina mafy, ny mpino tsirairay zany hoe famonjena izany. Ary betsaka mametra-panontaniana ny amin'ny famonjena, manao tahaka n'ilay mpanao bahay lalàna anankiray nanatona an' Jesosy. Mpampianatra ao, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Na koa manao tahaka n'ilay mpianatra, ireo mpianatra zay nandre an' Jesosy ny teny hoe misy roa lahy ny an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray avela. Nametraka fanontaniana hoe iza ihany no vonjena? Moa ve misy ny prédestination
tonga dia natokana ho vonjena fotsiny zao ary misy natokana ho elohina fanontaniana zay nanetsiketsika ny sain'ny teolojianina koa zany tamin'ny fotoan'androny efa miresaka teolojianina isika Lutera dia mpanitsy fivavahana zay fatatsika ny zavatra vitany fatatsika ny fahasoavana lehibe ny raisiny teo amin'ny fatanorano zany mpanitsy fivavahana izany dia tsy nitsahatra ny saina ny tebiteby momba ny famonjena ho voavonjy ve ataoko daholo ny zavatra rehetra fa atao tsy mahatsiaro fahafinaretana tsy mahatsiaro fahafampo aho ray mandeha nefa tao anatin'izany tebiteby zany nandeha tany anaty ala izy nisy oram-baratra mafy be io oram-baratra io no natonga ny sainy ny masony ny sokatra zay le révélation avy any ambony ary nahatsapany fa tsy niazakazaka ataony tsy ny fihetsiketsehana ivelany ataony tsy zany no mahavonjy fa fahasoavana irery ihany fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no mahavonjy ary io fahasoavana io araka ny voalazan'i Paoly dia raisitsika amin'ny alalan'ny finoana inona moa zany ny atao hoe finoana maro ny fomba hitenenana izany finoana izany maro ny fomba maritana izany finoana izany fa raha ny teny vavaky teo dia azontsika tenenina hoe ny finoana dia ny fanekena an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny finoana dia ny safidy anaraka azy ho mpianana ny finoana dia faharesen-dahatra sy fivampo ary finoana dia mahatonga olom-baovao nisy fanekena tsitrapo tamin'izany finoana izany ary izany no arahan'ny mpino mazava nefa fa mila faharetana izany finoana izany fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena andeha ho fakafakaitsika izany hoe faharetana izany tsy miadampinaritra tsy mieritreritra ny azo ny zavatra rehetra ny volona ny arena ny laza sy ny voninahitra tsy hoe rehefa mivavaka dia azo dolodolo ny zavatra rehetra tsy zany ny finoana misy théologie efa fantatritsika rehetra théologie de la prospérité io fomba fijery io dia voizin'ny fiangonana zandry ny sasany fatratra mihitsy hoe ianao ve ory ianao mahanitra ianao tsy manam-bola ianao tsy manan-kohanina ianao mivavahanao dia azonao ny rehetrarehetra ary afaka dolodolo ny fahasahirananao rehetra satria Jesosy ny lakle izy ny fanalahidy nefa averitsika eto ny tenin'ny tompo fa isika mpino dia ho alan'ny olona rehetra noho ny anarany manomboka amin'ny ankohonana izany fahakalana izany mandeha eny amin'ny mpiara-miasa angamba tonga eo amin'ny fiarahamonina ary indrisy manjakatra aty amin'ny fiangonana misy ny ankolafiny misy ny fifandrafiana misy ny fifanamelohana misy ny fifampitsarana
fanarahana ny tompo izany rehetra zany ary ny ohatra zay azontsika raisina ny vakina teo i Paoly tany Korinto alany Jiosy satria nitory an Jesosy Kristy ary nisambotra any Paoly nitory azy teo amin'ny fitsarana. Ady ny fanarahana ny tompo, tsy fitsangatsanganana mahasondrina ny fanarahana ny tompo. Manomboka amin'ny tenanao zay miady nefa misalasala avy eo, zay le doute te hiveriny lalana, te ametraka ny zavatra rehetra, zany ady manomboka amin'ny tenanao ary ady amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra. Nefa ambaran'ny soratra masina, ambaran'ny Paoly fa ady tsara ny ady ny finoana satria fijoroana ho vavolombelon'i Kristy, fitoriana ny tenin'i Kristy ary izany ny mahatonga ny Paoly nampirisika any Timoty miady ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Zany ady zany dia tsy ady vita ndray andro fa mitoetra maharitra mihitsy satria isika mpino voalazan'i Jesosy dia tahaka ny zanak'ondry nalefa eo anivon'ny ambody, mampatahotra, sary mahery vaika zany sary zany. Ho viravoraina ve no antony anarahako ny tompo. Misy anefa vaovao mafaly izay ambaran'ny tompo mikasika ny ady. Andriamanitra dia tsy mamela ny mpino, tsy mamela ny mpiady ho tanapolo. Mamaky ny Efesianina 4:9 dia hitantsika ao daholo ny fiadiana omen'Andriamanitra hiadiana amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra sy amin'ireo fahavalo rehetra, manohitra ny Jesosy, manohitra ny mpino. Ao ny tenin'Andriamanitra, ao ny fahavononam-panahy, ao ny finoana, ao ny fahamarinana. Reny rehetreny fiadiana omen'Andriamanitra ho antsika mpino. Ary indrindra mbola hitantsika tamin'ny vakina teo, teny anankitelo ny vakina teo, ny fanomezan-toky izay ataon'ny Jesosy ho antsika rehetra mpino, fa i Jesosy mihitsy no mampahery. Ohatra raha raisitsika ny eo amin'ny Matthieu 5:5 eo amin'ny filazantsara dia hoy izy hoe tsy ianareo no miteny fa ny fanahiny iray no miteny ho anatinareo, ahatonga anareo andresy lahatra, aharesy lahatra. Moa hoe tsy efa henontsika zany tamin'Andriamanitra ny teny tamin'i Jérémie, aza matahotra ianao fa ataoko eo am-bavanao ny teniko, izany no hiteny. Ary mbola izany ihany koa eo amin'ny asan'ny apôstôly izay novakina teo, aza matahotra ho ny tompo mantsy an'i Paoly fa mitenena ihany fa aza manginy ianao fa izaho no mombanao. Resy lahatra ny mpanompon'Andriamanitra amin'izany teny mamy
fanomezatoky ataon'ny tompo izany dia miteny izy hoe raha Andriamanitra ny momba antsika iza no atohitra antsika. Mavesatra riavana ny andraikitra nomena antsika tsiraray avy. Mavesatra ny andraikitra nomena ny SVK napetraka izy ireo mba ho fitaratra. Ilay teny nataon'ny Paoly tamin'ny Timoty dia tsy ho an'ny tanora ihany. Hoe aoka ho fianarana ho an'ny mino anao, tsy ho an'ny tanora ihany, fa ho an'ny fiangonana manontolo. Ary androany, satria fetin'ny SVK, dia ho an'ny SVK manokana. Aoka ho fianarana ho an'ny mino anao, na amin'ny fiteny, sy ny sisa, ary ampiana hoe na amin'ny faharetana. Mavesatra ny andraikitra, nefa tsarovy ilay tenin'ny Jesosy ao amin'ny Matthieu 5, sambatra ianareo. Sambatra. Ny fahasambarana tenenin'i Jesosy ao dia izay mifamadika tanteraka amin'ny fahasambarana eritreretina. Ny oro no lazainy sambatra, ny malahelo am-panany lazainy sambatra, ny olona enjehina noho ny anarany no lazainy hoe sambatra. Sambatra ianareo. Fa azonareo, fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra. Ry rahalahy sy anabavy eo amin'ny tompo, ny finoana dia tsy famerimberenana an-tsaina na famerimberenana isanalahady fotsiny. Ny zavatra izay ny anarana na ny zavatra izay re, tsy filazana conviction fotsiny. Ny finoana tsy démarche intellectuelle fotsiny. Ny finoana tsy fiheverana fotsiny. Ny finoana hoe zaho mino fa misy Andriamanitra, zaho misy fa misy ny fiainana mino fa misy ny fiainana mandrakizay, zaho mino. Zay le engagement, tsy mbola engagement fa mbola démarche intellectuelle. Ary raha tsy mitandrina dia lasa resaka plivava fotsiny. Fa ny tena finoana dia engagement mirotsaka. Meko anareo karazana firotsahana anankiroa. Ny anankiray dia ny tenin'ny Jesosy tamin'ny Petera. Raha nanarato izy, mandrosoa amin'ny lalina kokoa. Dia alatsao ny aratonareo. Mandroso amin'ny lalina, tsy hitady tany malemy anoriana mpangady, tsy tsapatsapa hoe raha moramora mahafinaritra ty dia miditra fa rehefa manomboka hoentsy mafy loatra izany hoe efa leo aho dia mitsoaka matanjaka. Mandrosoa ho amin'ny lalina kokoa. Ny karazana fandrosoana anankiray dia zao: mirosoa ho matotra kokoa. Zany hoe firosoana ho amin'ny fitaizam-panahy. Zay le atao amin'ny teny frantsay hoe édification. Firosoana hiala zafady amin'ny fahazazana. Am Paoly
ny fahazazana dia milaza tsy fahampiana be dehibe, milaza fahalemena. Fa raha ohatra anao tia androso dia zao mandrosoa manana fitaizam-panahy mba ahatonganao olon-dehibe. Ka rehefa olon-dehibe anao ny dikany hoe olon-dehibe dia ny olona matotra ara-pinoana, tsy voaozongozona intsony. Tsy hoe rehefa misy iteny hoe ary Jesosy dia mirohotra any, ary Jesosy dia mirohotra any, tsy ahilangila ny rivotra mitsoka. Fa mijoro amin'ny tongotra ao anankiroa ary mioropaka. Zay ilay fandrosoana, firosoana amin'ny alalan'ny fitaizam-panahy. Ary io dia lavitrezaka, ilana fikirizana. Zao toetrandro iainantsika izao rehafana dia toetrandro ilana fikirizana. Ianao hoe mbola maheno olona miteny ny anaran'Andriamanitra any am-piasana? Ianao ve mbola maheno olona miteny an'Andriamanitra, mitaona anaraka an'Andriamanitra eny an-tsena? Tamin'ny 20 taona lasa zavatra nisy daholo zany. Ankehitriny dia efa tsy zany intsony. Ilana fikirizana fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Andriamanitra iazahany toetrandro ankehitriny roahany any amin'ny sistosy na avoaka ny velany mihitsy aza. Fa ianao kosa zay ny fidy an'ity loha hevitra ity, mahareta, mandrosoa, mahereza. Ary raiso ny teny zay ao amin'ny Hebreo manao hoe fa isika tsy naman'izay mihembotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho famonjena ny fanahy. Dia ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo, ary ho an'Andriamanitra irery ny dera, ny laza ary voninahitra. Amen. Mitsangana andray ny fahasoavana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina dia ho amintsika tsirairay avy, ary toetra ao anatintsika tsirairay ny fiadanany. Amen. Petraka ianareo.
ny olona nahazo famelan-keloka ry avana dia samy maneho ny finoany. Koa isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekeny mpinoana kristianina iresantsika amin'ny fiangonana manera zao tontolo zao. Eo mpitsanganana. Mino an'Andriamanitra raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy sananay toratolotsika, izay torotoro tamin'ny fanahy masina, ateraka manifetsiny, nitsara ny lampako nombola tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, tsanaka tamin'ny mako tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo kavan'Andriamanitra raitsi-to, avy any vidiny tsara ny tena sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina mandeha zao tontolo zao, ny fiangonana ny olona masina, ny famelan-keloka, sanganana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana kalazana ny tonga eo amin'ny fotoana ny filazan-drarantsika to. Dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komitiny FPMA Toulouse amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Toy izao indray ny vaovao sy ny asa miandry antsika. Vaovao nasionaly SZM Family Festival. C'est avec grand plaisir que la SZM nationale de la FPMA vous invite à participer au SZM Family Festival, un festival de musique chrétien où tout le monde est invité. Quel que soit votre âge, que vous soyez musicien ou pas, vos goûts musicaux, nous allons vivre un moment inoubliable tous ensemble autour de la louange et de la musique. Au programme, concerts, louanges, détente, participation d'artistes chrétiens et bien plus encore. La programmation officielle sera bientôt dévoilée. Notre SZM Family Festival se tiendra donc les 18, 19, 20 et 21 mai à la FPMA Aix-Marseille. Les réservations se font uniquement sur le lien affiché à l'écran et les participations aux frais comprennent la restauration sur place durant le festival. Les réservations sont ouvertes étaient déjà ouvertes depuis le 28 février et ce jusqu'au 15 mars. L'hébergement des participants se faisant dans des complexes hôteliers type Airbnb ou Ibis Budget. Passé le 15 mars, le tarif des réservations sont susceptibles d'être modifiés. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant. Nous vous attendons nombreux à notre SZM Family Festival, au nom du Bureau national de la SZM nationale de la FPMA. Vovova mnisampanatili nationali. Ny rencontre nationale tily na fianamben'tily FPMA fanao isa-taona dia ataony 7 aprily ka hatramin'ny voalohany volana Mey izao any JL. Ny fisoratana anarana eto amin'ny komity mpivondronana Capitole Toulouse dia mifarana ny 15 martsa mba ahafana mandamina ny fitaterana. Koa izay liana amin'ny fanotronana amin'izany hetsika tily izany na ray aman-dreny, zaza beazina sy ireo izay rehetra nandalo fanabeazana tily ka maniry te handray anjara amin'ny fiaonana dia iangaviana ifandray amin'ny braondy sampana na ny mpiandraikitra tily alohan'ny 15 martsa. Fiofanana soratra asa-piangonana sy KNPL mampatsiahy antsika hatrany fa misy izany fampianarana izany isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny phone call na ny Zoom. Toy izao ny vaovao eto amin'ny faritany Atsimo Andrefana. Alahady ny V3e fatsany V3e dia voamera mitrandraka ny mpitandrina matianina. Toy izany koa ny nandidin'ny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Ny alahady ny V3e fatsanina 7 martsa 2024 dia tokana indrindra hitondrantsika ambavaka sy hanoanana ny tetika asa mpitandrina matianina eto amin'ny faritany Atsimo Andrefana. Koa izy valopy ho zaraina amintsika ary anentanana antsika mpianakavin'ny finoana anome izay fotsika ho tatazana amin'ny ho andreo. Misaotra antsika mitrotro ambavaka manaka ampitiavana ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika sy ny fanohanana izany tetika asa ho an'ny fiangonana izany. Vaovao avy amin'ny SAFIFO sy ny AMF.
Ny laserahan'ny sampana fifoazana sy ny atokopira ny FPMA dia ho tontosaina ny 15 sy ny 16 aprily any Bordeaux. Toy izao ny sarandasy, ny lehibe 13 taona ny miakatra 74 €, ny ankizy latsaky ny 12 taona 61 €, ary ny sarandasy ho an'ny mpizaika tsy matory 55 €, ny sakafo alady atoandro fotsiny 18 €. Nisy fisoratana anarana dia azo atao any amin'ny Dina Rarila ho an'ny sampana tokopira ary any amin'ny Angelina Beavana ho an'ny sampana fifoazana. Na koa amin'ny roa izay misoratra eny amin'ny écran. Ny fisoratana anarana dia mifarana ny alatsinainy 20 Martsa. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo. Famangina manjo zany fampasahivana fa ny famangina ny fianakaviana Randriamana Anjaramanitra sy Lily izay namony iray tapo aminy dia ho totosaintsika anio. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristiana mikasika ny isan-taona ny STK. La STK a le plaisir de vous annoncer que son Nisantona aura lieu le week-end du 25 mars prochain. Pour ce week-end spécial, nous vous invitons le samedi 25 mars à partir de 14 h au Vieux-Temple pour participer à un moment de formation, de louange, de témoignage et aussi de jeu autour du thème de la volonté de Dieu et de ses promesses. Pour cette occasion, tous les paroissiens, enfants, adultes sont invités à y participer. Des activités spéciales pour les enfants seront proposées. Une buvette de tsak-tsak sera organisée à cette occasion. Et le Santona se clôturera par un culte animé en malgache par la section le dimanche 26 mars. À cette occasion, et afin de contribuer au projet Chanfengunana, une tombola est organisée. Un total de plus de 25 lots sont à gagner. Des suites, livres bibliques, produits locaux, enceintes Bluetooth, jeux de société, chrétiens, entrées, découvertes et plein d'autres. Les fonds récoltés seront reversés pour le projet Chanfengunana, alors n'hésitez pas à y prendre part. Le prix de vente d'un billet est de 3 € et un stand sera disponible à la sortie du culte. Une vente en ligne via Eloasso et Lydia est également disponible dès maintenant. Des liens vous seront communiqués via les réseaux de l'Église et de la STK. Nous vous donnons rendez-vous le 25 mars pour le tirage au sort, alors prenez vite vos tickets. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. À l'heure où le chocolat est à l'honneur, la FNM vous a concocté son bocal cookies. Nous vous proposons 2 recettes au choix, cookies aux Smarties, cookies aux 2 chocolats, au prix de 8 € le bocal ou 12 € les 2 bocaux. Presque tous les ingrédients vous sont fournis, il ne vous reste plus qu'à mettre la main à la pâte. Nous avons hâte de voir vos belles réalisations. Vous aurez la possibilité de récupérer vos commandes lors du culte de Pâques ou le dimanche suivant. Et vous pouvez dès à présent vous approcher du stand à la sortie de l'église si vous souhaitez commander. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Ensu ou Nikantu. Vovô mikasika ny ESPMA. Ho totosaina ny alahady 7 ambin'ny folo martsa ho avy izao ny fanolorana ny budget 2 sy 3 koa isy ny Assemblée Générale ESPMA ao aorian'ny fanompom-pivavahana. Fitoam-bavaka trano fiangonana, fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olombofidiny va izay mitantana amin'ny andro aman'alina ary mba hitarehetra va izy. Luka 9:17. Antsoina ny fiangonana manontolo iombona amin'ny fitoam-bavaka ho an'ny trano fiangonana ny asabotsy 7 martsa amin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny Vieux-Temple. Miverina misy ny étude biblique amin'ny talata 4 martsa amin'ny 7 ora sy sasany hariva amin'ny alalan'ny Zoom. Misy ihany koa ny permanence ataon'ny mpitandrana ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 ora sy ny alakamisy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. Misy ny katekomena anio tolakandro amin'ny 4 ora eto amin'ny Vieux-Temple ihany. Ny tompony anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny STA sy ny STK. Fanompom-pivavahana manaraka zany araka ny diarintsika dia ny 7 ambin'ny folo sy ny 9 amby 20 ny volana martsa dia eto amin'ny Vieux-Temple ihany amin'ny 10 ora sy sasany maraina.
dia misaotra antsika nahitra hatramin'ny farany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola faly miarabantsika ry havana amin'ny anaran'ny tompo. Maro ny fotoanantsika amin'izao alahady izao. Ny voalohany dia mandray vahiny manokana isika izay ho raisintsika ampitiavana tsy izy izany fa ny pasteur Charles Rakotondramanana mivady sy ireo mpiaradia aminy ka iangaviana ianareo mba hitsangana eny am-toerana ihany ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana tompoko. Pasteur zany sy mitondranao ary Ramatoa Noro izay erieriana ery izy mipetraka noho ny antony ara-pahasalamana moa dia faly miarabanareo izahay tonga soa eto amin'ny fiangonana tompoko amin'izao fifanakalozana pilopitra izao. Ity alahady ity dia natokany faritana tsy mandrefana anaovana ny atao hoe échange de chair, izany hoe mihodina ny mpitandrina ary anjaran'ny pasteur Charles zany izay mpitandrina mpandrindra ny tafo FPM Montpellier sy mpitandrina mpandrindra ny faritany rahateo no mamangy antsika ary pasteur Élisée Andremiandra dia lasa any Clermont-Ferrand miaraka amin'ny solitena ny V3M. Ka dia tonga soa ianareo, ny tompo no mandray anareo eto, faly zay mahita anareo ary ny fahitana ianareo dia mahita koa ny tafo rahavavy manontolo dia ny FPM Montpellier izay tena tafo akaiky ny fonay tokoa satria efa taona maro isika no niara-ny asa. Ka dia ny fiadanan'ny tompo no irinay hitoetra aminareo, aminao pasteur sy Ramatoa vadinao ary maniry hatrany ny fahasalamana, hitombo hery hatrany ianareo, indrindra Ramatoa izay efa faly ny fahitana azy anio satria efa renay ny tsy fahasalamana teo aloha dia mbola mitohy ny vavaka ho azy sy ho anao koa. Ka dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo ary ny tompo anie mbola nafihery hanome ny fahasoavany, handrotsaka ny fitahiana ho anareo indrindra koa ny tafo FPM Montpellier. Ka dia ampitao amin'ny mpiara-miasa aminao ny fiarabana avy amin'ny FPM Toulouse tompoko. Dia manaraka izany ho fanamariana ny fiarabantsika azy dia misy fahatsiarovana kely dia kely avy amin'ny tafo mena anareo nomany ny fiangonana kely dia kely ozy fa ny fomanolotra no mameno azy fahatsiarovana hitantsika fa violet le misy spécialité any Toulouse moa le atao hoe violette zay le izy. Ka dia hitanareo fa ohatrohatr'izay ny lokon'le ariny io ary ny ao anatiny eo koa dia ohatrohatr'izay ihany koa fa dia souvenir mahafinaritra irinay fa mahafaly anareo zany fa dia ny tompo no irinay mbola hiaraka aminareo mandrakariva dia mahazo mipetraka ianareo. Manaraka izany fanao ny fiangonana koa ny miaraba ny vahiny izay tonga miara-mivavaka amin'ny tafo amin'izao marain'izao. Ka raha misy aminareo izao vao tonga miara-mivavaka amin'ny fiangonana dia angatahana mba hitsangana ny am-pitoerana ihany ho arabaina amin'ny anaran'ny tompo raha misy. Tsy misy eny fa dia mitohy ny fanompoam-pivavahantsika. Misaotra tompoko. Tonga eo amin'ny fankalazana ny isa-taonan'ny SVK karitsika dia mangataka ny filo zany. Faly miraban'ny fiangonana iray manontolo amin'ny anaran'ny tompony sampana SVK. Arabaina manokana ny vehivavy rehetra ato amin'ny fiangonana da amin'ny nahatratraran'ny andro iraisam-pirenena natokana ho antsika. Ny voalohanteny dia makasitraka sy misaotra ny tompo fa afaka natanteraka ny fankalazantsika nanomboka omaly ary noho ny fitiavany sy ny famindrapony dia mbola afaka tafavory eto indray androany ankalaza ny anarany. Misaotra azy amin'ny teny izay nampitondrainy izay enitsika omaly sy androany ary tsy verina aminy anie izany teny izany raha tsy natanteraka ny sitrapony. Dia mbola mamerina amin'ny fiarabananao pasteur Charles tonga manatrika anay androany ary nitondra ny teny ho anay. Dia misy fialatsiny kely fa nisy ny minambary asa moa misy latsaka adino sotra mary any Sylvie izay nampianatry raha nitarika anay
Saotra ny Clémence ihany koa nampianatra iranay, saotra ny ony tamin'ny fampianarana andia, saotra Martine nikarakara sy ny kolokolo anay nandritra ny fanandrisan'ny répétition nataontsika. Dia mbola mamerina ihany koa ny fisaorana ny Brao, ny komity, ny sampana, ny vondronasa, ny ekipa teknika, ny SPMA izay nanampy sy nanohana anay nandritra ny fotoana fikarakarana rehetra. Misaotra nareo fiangonana koa tonga omaly sy androany nanotrona anay. Misaotra ihany koa ireo rahavavy rehetra ny fandimby nandrindra sy nitondra ny sampana SVK nandritra ny 20 taona. Misaotra ny zoky olona rehetra amin'ny SVK fa harena tokoa mifananana anareo ary tena mila anareo izay ka ny tompony mbola hitasy hanome lavandro anareo. Misaotra koa ny mpiambana SVK manontolo amin'ny fanoloran-tena, amin'ny don, amin'ny tsikitsiky, amin'ny famarina ny antso ary amin'ny fiaraha-miasa anatin'ny fifaliana hatrany. Dia alohan'ny anohizako azy dia isy zavatra kely tantaraina aminareo omaly raha nisy olona nomenay mari-pakasitrahana satria nanampy be da be tokoa anay izy ireo tamin'ny fanomanana ny izataona. Dia natolotra izy ireo tanteraka ho an'ny trano fiangonana izany mari-pakasitrahana izany ka tena nanohina ny fonay ary isaorana azy zareo manontolo. Tsy adinonay koa tsy adinontsika koa ireo rahavavitsika izay naniry araka amintsika androany nefa noho ny antony maro samihafa na fahasalamana, na asa, na andraikitra na ny famitana ny adidy dia tsy afaka niaraka amintsika. Fa na tsy mifanatry tava amintsika azy zareo androany dia miray fo miray saina aminy isika. Ao koa ireo rahavavy izay fanandao antsika, tsy adinontsika koa izy ireny fa mijanona ao am-pontsika mandrakizay. Dia manaraka izany Antanandroa foana no andraisanay nareo rahavavy izay maniry anatevin-darana anay satria vitsy ny mpijinja nefa maro ny asa ao amin'ny SVK ka dia manainga anareo anatevin-darana anay. Ary farany misy fizarana kely atao aminareo amin'ny fikarakarana ny izataonan'ny SVK ty. Raha 2 herinandro lasa izay nanomboka nanao ny famerenana momba ny teatra izay tato amin'ny trano fiangonana teto amin'ny grande salle dia lavitra ny zavatra hitanareo maly no hitanay to ary mety naitina akivy na pitebiteby le izy. Dia tamin'io andro moa dia najanona mihitsy ny répétition fa hoe alao hijanona anao ohatran'ny hoe moment stop kely dia hivavaka tsika. Dia 2 na 3 répétition sisa ny afaka nanaovanay an'ilay izy dia nefany hitanareo izany maly fa vita somatsara ilay izy ary mbola nisy saka nahitanay azy satria tamin'ny herinandro alohan'ny nanaovana ny nanomanana iny dia maro taminay SVK no narary ary omaly aza tamin'ny famerenana farany dia mbola nisy ireo mpandray anjara atao amin'ny teatra mbola narovy dia narovy ka tsy afaka nanatrika izany. Tiana tenenina dia izao tao anatin'ny fahalemenay, tao anatin'ny mahabitika anay no nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ka tena mahatalanjona mahagaga ny asan'ny tanan'Andriamanitra. Izany zavatra izany no tianay soloana vavolombelona sy saraina aminareo androany. Ka ny afatra tianay apetraka amin'izao isataona izao dia mino sy mahareta amin'ny asa sy ny vina izay apetraky ny tompo amintsika. Ka ninona mety sedra andalovantsika dia tsy tokony atahotra na hitebitebitsika fa ny tompo manakare-pahasoavana sy be fitiavana hanome antsika mihoatra lavitra n'izay heverintsika. Dia ho azy irery any amin'ny voninahitra. Inona ny teny ho azo ambara amin'izao andro lehibe izao? Fety
azo lazaina fa fety ny androany amin'ity weekend ity dia fety ny sampana vehivavy fa raha tadidina koa dia tamin'ity herinandro ity ny nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy eran-tany ka voalohateny dia miaraban'ny vehivavy rehetra eto amin'ny fiangonana noho izany andro lehibe zany ary izay koa nahatonga ny FPM-Toulouse nanokana ny fotoana nisy ataonan'ny sampana vehivavy mifanojo amin'izany 8 martsa izany. Ny teny faharoa avy amin'ny fiangonana dia ny fisaoran'Andriamanitra. Manana sampana velona dia ny sampana vehivavy kristianina. Sampana valo no ananan'ny FPM-Toulouse noho ny fahasoavan'ny tompo. Fa omaly sy androany dia anareo SVK no nanokana fotoana manokana ijoroana vavolombelona araka ny lazain'ny filohan'ny sampana teo. Mafonja dia mafonja ny afatra nataonareo napetraka ireo tamin'ny fampisehoana tsehatra nataonareo omaly izay angatahanay mba averina eto amin'ny fiangonana amin'ny fotoana hafa satria betsaka ny tsy nahita azy ary zaho manokana aloha omaly dia faly satria mba atao anatin'ny fotoana hoe tsy manao raharaha angamba ny tena dia nandinika tsara ny zavatra ny tantarainareo ary magaga fa voaray tsara daholo le izy ary ny tena nahagaga indrindraindrindra dia tena ny afatra napetraka ireo dia tena mifanojo amin'ny tena zavatra manahirana ny anay mpitondra fiangonana amin'izao fotoana izao dia ny fanentanana ny fiangonana nefa ianareo ny nanentana ny fiangonana omaly. Vitanareo zany ary zany ny voninahitra ao an'Andriamanitra amintsika izay ao anatin'ny projet trano fiangonana izay projet lavitra dia lavitra mila finoana mila faretina dia ianareo no nanao izany tamin'ny fomba tsehatra ary tena mahafinaritra izy mampideran'ny tompo ka izany ny mahafaly amin'izao fotoana izao dia manana anareo anabavy ray reniko satria maro aminay no any Madagasikara ny reninay dia ianareo mba solondreny anta indraindray rehefa hoe mba hanao sambosa kely nge mamabelona na anaovan'izao faly zay mananareo ny tenanay koa moa tsy manana anabavy dia ianareo atao anabavy koa ny maro aminareo fa dia zany no mahafaly isika fiangonana dia natson'ny tompo irahina ary ny zavatra nasehoanareo omaly naseho ny fiangonana omaly dia zany firaisankina izany satria ny firaisankina dia tsy ravan'ilay ratsy ka dia arabainareo nahatratra izao andro zao omaky zany dia afaka miteko tsika ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany satria zava-dehibe zany ka dia mahireza hatrany amin'ny asan'ny tompo ny ry anabavy sy reny malala azakivy fa tsy foana ny fikerezanareo aina ao amin'ny tompo ka dia ho fifaliana lalandavany ny fiarahantsika eto amin'ny FPM-Toulouse dia ho famaranana izao fotoana manokana izao dia ny mpitandrina no hitondram-bavaka ny sampana ary avy eo dia misy raha tsy diso mbola misy surprise kely sy hira ho ataonareo angambana dia misaotra indrindra tompoko. Azafady fa nisy varilatsaka kely mahafinaritra koa ny amin'ny mahavehivavy anareo moa dia le manao haingohaingony iny tena hainareo tsara mihitsy ary an'io dia hitanay zany fa ity voninkazo ity zao dia misy loko volomparasy ny akanjonareo koa raha tsy diso atao misy an'ity zavatra kely ity volomparasy ao anatin'ny spécialité an'ny Toulouse daholo zany ary mifanojo amin'ny zioga ny karemy koa izay volomparasy fa mihina fa tsy kisendrasendra zany rehetra zany fa dia firaisankina ho feno fifaliana lalandava misaotra. Vavaka isika tompo masina feno ny hafalianay hafaliana tsy mitratra satria ndreo ny sampana vehivavy kristianina eto Montpellier eto Toulouse izay no ahinao no tantaninao no tandremanao nalanao tamin'ny fahazazana fahiny no tezainao dia tojo fahalehibiazana sy fahamatorana ankehitriny misaotra tompo noho ny fahasoavana lehibe nataonao ho an'izany sampana izany entina eto anatrehanao ny SVK mba
hitoy-hatrany ny fiainao azy ireo satria tompo ondrinao ireo ary ianao no mpiandry tsara mahafantatra azy ireo tsiraray avy miantso azy ireo amin'ny anarany ary mitarika azy ireo ho amin'ny zavatsoa sy ny fahasambarana lehibe tantano izy ireo tompo aza vela ho kivy noho ny fitsapana tsy maintsy miseho fa omeo ny hery ny faherezana avy amin'ny fanahy masina hatrany dia ho fanasina sy ho fahazavana hatrany izy ireo eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny faritany eo anivon'ny FPMA manontolo eo anivon'ny fiarahamonina ary matoky izay fa mpiay ny vavakainao ka amaly ny vavakay dia ambino toy izany koa ny fiangonana manontolo izay ondrinao ihany koa ianao ilay mpiandry tsara no iay azy izany mivavaka akarinay amin'ny anaranao mpamonjy mahavonjy anay rehetra amen. Dia mangataka antsika mpiambana SVK rehetra hiakatra ety hanao ny hira. Rehefa vita izany dia misy fahatsiarovana vitsivitsy zarainay aminareo amin'ny alalan'ny vidéo.
fangejany efa votsitra avy any an-danitra ny teny fikasana tsy tarakory Andriamanitra tompony fotoana fa izy Andriamanitra manala mifababona nanonofy aho hoe resitsika amin'izay ho an'ny fahantrany tonga ny andro ny fahalalana na ny mahazatratra ny fahazavana nanonofy aho hoe voavonjy daholo ny ray-tanàna fokavonina ve ianao iaina zavabaoba indro tazako ny fiovane latove latanana nefa tao tsy azo ialane foko mangana miomana aza miandro fakakana vatonga le fitsakana tazako ny fiovane latove latanana nefa tao tsy azo ialane foko mangana miomana sarafitra fakana vatonga le fitsakana fitsakana tonga le fitsakana dia mahazo mipetraka tsika rehefa avy nandray izany ay mbola misy vita zafady indrindra tovoka ataovy fonao feno fitiavana an'Andriamanitra izany. Halleluja. 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 Ataovy fonao feno fitiavana an'
Jesús. Mendrika no dia ianao loatra ianao Jesosy. Masina ianao. Halleluja. Ianao tompo. Rainay. Mendrika no dia ianao Jesosy. Mendrika ianao. Amen. Zay rehetra manambava rehetra ilaza hoe halleluja. Salato feonao alla mpanjaka mpanjaka. Vanilla. Oh yeah, yeah. Jesosy. Oh yeah. Quanto mpanjakatsy. Lera sy mankalazanao zay Jesosy. Manome voninahitra ny anaranao. Masina ianao. Mendrika ianao Jesosy. Masina ianao. Sanato ny tananao dia iarira satsika rehetrarehetra. Ilay voninahitra an'Andriamanitra. Tenenao ny vavanao ilay Kristo. Tenenao ny vavanao mendrika ianao Jesosy. Tsisy toanao Jesosy. Ianao mbola mamonjy anay isanandro isanandro Jesosy. Ianao mbola tia anay foana na dia mihodina aminao an'izay Jesosy. Sondanao fitiavanao anay. Sondanao fiarovanao anay Jesosy. Sondanao fanangananao fiainanay Jesosy. Sondanao ny zavatra rehetra omenao anay maimaipoana Jesosy. Halleluja.
ho avoantsika indray nyfanoloran-tenantsika eo anatrenin'Andriamanitra izany dia ho tanterahantsika amin'ny alalan'ny rakitra tsaroa fa izay mamiam-pifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana anatanterantsika ny fehim-pivanana ko mangataka ny fianakaviana mba hiroso ety. Rizy menakavy amin'izao fahoriana miatra aminareo izao dia indreto ny fiangonana maneho ny fiaraha-miory aminareo araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe miaraha mitomany amin'izay mitomany ary fampitondrà izay mavesatra. Isika dia kristianina ary ankoatran'ny teny izay mety ho azo atao avy amin'ny tsirairay avy ampionana sy ampiaresana dia misy ny tenin'Andriamanitra.
jesosy a dia nyteny tamin'ny mpianana hoe manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa ho izy hoe matoky fa izao efa naresy izao tontolo izao. Inona moa no ampinoan'Andriamanitra atsika dia ny teniny, ary inona no misy nytoky atsika dia ny teniny. Ary amin'ny salamo varika amby 20 ao salamo varika amby 20 dia misy izao teny izao ny 9:20 vaky toy izao amin'ny aran'ny tompo satria izy zao ny raketin'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanaraka azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Zany no toky izay omeny tompo ny zanany, izay ambarany fa asan'ny tanany dia adidiny, ary adidiny koa ny mampahery ny zanany ao anatin'ny fahoriana. Ny kristianina dia tia an'Andriamanitra ary miraiki-pitia amin'Andriamanitra, ary dia zao ny teniny manao hoe anatin'ny fahoriana dia ozy ho eo aminy aho raha ory izy, hiantso izy dia hamaly azy. Ary izy koa ny teny anatin'ny fahoriana manao lalina antsika izy manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho. Ao anatin'ny fahoriana dia sain'Andriamanitra todika amintsika satria Andriamanitra io no mpamonjy sy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Noho izany dia ny tompo ane antanteraka n'izany teniny izany ho eo aminareo izy ao anatin'izao fahoriana izao mampahery sy ampionina anareo ary satria izy miteny amintsika manao antsoy amin'ny andro fahoriana dia hivavaka isika mangataka ny fiangonana hitsangana. Ary Andriamanitra arainay arainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia nampianatra anay hisaotra amin'ny zavatra rehetra ho ianao, satria izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Jesosy Kristy. Sarotra aminay izany manahirana anay izany ao anatin'ny fahasairanana, indrindra ao anatin'ny fahoriana tahaka izao. Nefa izany teninao dia misaotra anao izay, ary dia misaotra anao izay satria manana anao ray ilay mikarakara ny fiainanay fa niteny taminay fa ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao dia aoka ho adidiko ihany, adidinao ny fiainanay. Ary eo anatin'ny fahoriana koa dia ianao no mbola mampahery anay mitondra ny teninao ho an'ny zanakao ary indrindra ho an'reto fianakaviany reto izay toy ny fahoriana amin'izao fotoana izao. Ianao no tanteraka ny teninao tompo fa ho eo aminy ianao anatin'ny fahoriana, ary tsy amin'izao fahoriana izao fa izay rehetra mampalahelo ny fo sy ny fanahy tsirairay avy koa dia ianao ho eo aminay. Ary dia rehefa miantso anao zay ianao efa niteny fa hamaly ianao ary hamonjy anay ianao amin'ny fahaterenay, hamonjy anay ianao amin'ny fahoriana ary ampionina sy ampahery. Dia misy matoky izay fa ianao no anasitrana ny fery, anakombona ny fery ary ampitodika ny tsirairay avy aminao anatin'izao fahoriana izao. Atoky ianao ve sy tanteraka ny teny fikasana izay omenao ny zanakao izay matoky ianao. Dia misaotra tompo no valim-bavaka sy ny asa izay tanterahanao amin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no ahafahanay mazava vaoaka izany. Amen. Resy menakavy manaraka an'izany anatin'ny fahoriana tahaka an'izao dia misy ny adidy izay atao ilaina tanterahana, ary arak'izany koa dia misy ny fiam-pihavanana izay ataon'ny fiangonana sy ny isa-tokantrano isam-pianakaviana izay atao eriariana ery zany ary dia atolotry ny fiangonana anareo aorian'izao fotoana izao dia marahary ny fenzo tanteraka aminareo ho anareo ary ny tompo any tanteraka ny teniny aminareo eo aminareo izy anatin'izao fahoriana izao sy ny amin'ny ho avy rehetra dia mahare sy mahatanjaka tompoko. Ry
havana mpiara-manompo ajaina eto amin'ny FPM Toulouse. Mandray ny fitenenana eto ny tenako ka mialatsiny aminareo satria kely sy bitika tokoa raha manoloana ny voninahitra reo tsirairay avy kanefa teny nomen'ny fianakaviana tompo manjoa ka dia raisina mpanetretena. Tsisy azonay avaly izao fitiavanareo lehibe izao afa-tsy ny fisaorana lehibe. Fisaorana ny tompona nomezana anay anareo miaraka manompo ary indrindra fisaorana noho ny fitiavanareo. Nasehonareo ampahabe maso tokoa ny fanehoana ny fihavanana malagasy na dia tany lavitra ty ara. Koa teny fisaorana lehibe indrindra no entina setrinay izany. Tsy voavalinay izany fitiavanareo tsirairay avy izany fa ny tomponay manakariam-pahasoavana no ametrahanay hamaly aminareo tsirairay avy isa-tokantrano ny fahasoavana izay nomena nasetrany aminareo. Koa misaotra indrindra tompoko. Dia azo misosika lery tompoko. Mahazo mipetraka tsay tompoko. Dia mbola hiara hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay be fitiavanao, dia mbola sitraka indrindra ny misaotra anao ary tsy sasatra tokoa izay tompo misaotra anao noho ny amin'ity fotoana ity izay nitanterahanao soamantsara indray, izao isan-taonany sampana vehivavy kristianina eto amin'ity fiangonanao ity indray tompo, hatramin'ny omaly ka hatramin'ny androany. Misaotra satria ianao no antony-drany rehetrarehetra izany. Araka ny voalaza teo tokoa tompo, raha nisy ny fanomanana izao isan-taona izao dia betsaka ny sakana rehetra izay nahazo izany sampana izany, kanefa dia teo ianao ary dia naneho ny voninahitra ao tokoa ianao tompo tamin'ny asanao satria anao ny asa fa tsy anay tokoa. Nidera ny haja ny voninahitra raha eo dia atolotra anao rery-any ao anatin'izany rehetrarehetra izany, ka dia ianao tokoa no misandratra tompo fa izahay sampana vehivavy dia miondrika eo amin'izany fahalehibiazanao izany, mihetra eo ambany fahasoavanao. Ankehitriny tompo dia mitondra mbavaka izay ho an'ity fiangonanao ity FPMA eto Toulouse, mba ianao tokoa no Andriamanitra mahery ijoroany ary araka ny teny izay nanorenana izao isan-taona izao tompo dia androso finoana eo aminao tokoa izahay hitombo amin'izany finoana izany ary koa aharitra hatramin'ny farany. Dia izay rehetra izao izany tompo, ampio izay Jesosy eo, omeo tafionerinao izay feno ny fanahinao mandrakarivo izay mba hirosoanay lalindalina tokoa eo amin'izany fanarahananao izany. Dia mivavaka izay tompo manokana koa ny sampana vehivavy kristianina izay ajoronao eto amin'ity tanànany Toulouse ity eto amin'ny fiangonanao, mba ho vehivavy feno fahatahoranao anao tokoa tompo ary feno finoana mba aharitra hatramin'ny farany ihany koa. Mivavaka koa izay tompo ho an'ny FPMA ray manontolo izay apetraka ao eto amin'ity La France ity, mba ho vavolombelonao hatrany tompo naiza misy azy ireny. Mivavaka izay tompo
ho an'ireo izay trapasairanana na inona na inona fasairanana misy amin'izy ireo dia ianao no Andriamanitra mahay mamaha ny olana rehetra ary mahay mampitodika an'izy ireny eo aminao. Ao tokoa Tompo ireo izay trapahoriana dia ianao no mahafa ny ranomaso rehetra ary ianao ihany koa no omeny ny banga ao anatin'izany. Jesosy io dia mivavaka aminao izay ho an'ny Madagasikara izay tanindrazanay. Ianao no hijery an'izany tanindrazanay izany Tompo ary ampijoro, ampitraka Tompo ary amindra fo amela heloka ny Malagasy tsirairay avy ao anatin'izao fahoriana misy any amin'ny toerana izao. Dia ianao Jesosy no ilay Andriamanitra izay nofidiana io vavahana Tompo no ampijoro izany firenena izany. Mivavaka koa izay Tompo ho an'ity tanàna izay mandray anay ity dia la France izany mba hitoetra eto ny fiadananao hiadananay. Tompo, mivavaka manokana izay ho an'ny V3M izay fampandrosoana ny asanao eto amin'ity fiangonana FPMA ity mba ianao no anetsika ny fon'ny mpino tsirairay avy Tompo ahafahanay mandroso amin'izany asanao izany ary tombony ny ambaindainao ihany koa. Dia misaotra indrindra Jesosy eo ny amin'izay rehetra afaka nytononona teo anatrehanao ao anatin'izany vavaka izany fa izay tsy voatononay kosa Tompo dia mbola kambanay amin'ilay vavaka izay nampianarinao anay manao hoe Rainay izay min-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra meonay ny izay anasazo anay ary mamelany eloka tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy hanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra. Amarana fotoantsika ry havana dia ataontsika ny rafa 5:30 ny andininy voalohany alohan'ny afatra sy tsodrano ary ny andininy efatra aorinan'ny afatra sy tsodrano. Ampitondraina antsika alohan'ny isarahantsika. Fantatra fa amin'izao fotoana izao dia be ny fitsapana, be ny fahoriana nefa hoy ny apôstôly Paul mantsy antsika kanefa amin'izany rehetra izany dia manohitra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay antsika fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany ninonina amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Raiso ny tsodrano avy amin'ny Tompo. Ho aminareo aneny Tompo. Hita ianareo neny Tompo
ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana amen. An'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina irery ihany ny dera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandiana amin'ny fiadanana manompo ny tompo.